Salama daholo ty vidéo ty zany mivalikafatra ataoko ho an'ny fanambarana nataon'ny ministry ny serasera androany mahakasika ny raharaha Meiza. Ny resaka izy tao fa hitory ny olona rehetrarehetra zay nitatitra ny inona moa zany vidéo sy nanaparitaka Meiza, hitory an'izy rola, hitory rehetrarehetra de aoka azava milaza ny serasera fa andray andraikitra de ao koa ny ministra ny fitsarana ka ny problème Meiza very zareo nareo ministra reo sy mpailalana rehetra reo ny affaire Meiza ve no priorité aminareo sa ny zavatra ino moa zany ino moa zany firenena tsy tandalana Madagasikara ao. Raha ohatra fa andray anjarany nareo de tadiavo iza namadika ny volamena lasa vy, tadiavo zay, tadiavo koa iza le volamena naondra tankomora naverina vetivety io, aniza le izy de makazy le volamena miverina. Zany m'intéressé ny gasy fa tsy affaire Meiza ny adala patiny ny anao ny vetaveta nataony tany de ny olona ve no ameridainareo am'zany. Olona rehetrarehetra io zany olona firy zany partage iny zany enjehanareo gadranareo daholo ny olona partage les vidéos satria Meiza nareo ve vous n'avez pas d'autre chose à foutre que d'emmerder les autres les gens. Assure fa le olona partage mandefandefa ny vidéo tsy mahafantatra akory hoe tsy ara-dalàna satria tsisy ny ina moa zany fanentanana ataonareo, tsy zavatra ataonareo mihitsy fa de menace foana hoe gadraindry izy manao zavapatiny ina moa zany vetaveta ataony any de ny olona ve ny amerdena am'zany de aveo ina moa zany ny zavatra tokony ataonareo voalohany tokony managadra ireo pejy rehetrarehetra zay mamoaka ny sariny izy roalahy avoaka ny pejy indrindra fa reo pejy mponono vody filoha reo Madagasikara émergence, Madagasikara son futur, info makatsimakaro vaovao magnana ireo mamoaka sariny izy roalahy ka ahoana moa ny ahafahan'ireo pejy reo mamoaka sariny izy roalahy sady manao accusation hoe reto bande reto tsy manjary. Efa nisy ve vita ve fanadiadina, efa niakatra tribunal ve reo olo reo, efa nisy didim-pitsarana ve mahakasika an'ireo olo reo no rehetrarehetra de mitoraka vatana izy roalahy. Satria ve araka ny teninao teo satria artiste on s'en fout na artiste izy ninina rehefa manao zavatra vetaveta rehefa manao zavatra tsy manjary izy rehefa mpinono izy de allo mitovy amin'ny rehetrarehetra ny olona rehetrarehetra mitovy eo anatrany lalàna. Zay ve tsy fantatrareo ministère serasera sy ministère ny fitsarana mitovy anatrany lalàna fa tsisy hoe ka izy man tsy artiste leke zany ve mba zavatra mateninareo de aveo koa hoe izy vehivavy zany ve tsy fanaovana tsinitsinina le ina moa zany lalàna ve filazana zany satria vehivavy izy mariforefo vehivavy ianao ve manao ny adalanao any tsy hay na mamony ataonao any na ina moa zany na mangidihidy ny zavatra ny lavatainao de zany ny ataonao any de hoe satria vehivavy n'importe quoi. Mba ny asanareo atao fa tsy zava-tsisy dikan'izany ny asanareo manenjika volamena manenjika bois de rose manenjika io tsy hoan'ny palemana io olona mpamono rehetra io zany ny enjena fa tsy ny affaire Meiza ny Meiza adala-patiny ny azy ny avetavetany ary iny tsy voandroany ny vetaveta zay hoe ny fomba fiakanjy hatram'izay sy ny zavatra ataony rehetrarehetra de ny olona ve ny amerdenareo am'zany ny olona mipartage zavatra any fa manomboka gadrao daholo aloha reo pejy mponono izy mponono radio rehetrarehetra reo zay milaza fa le bandrola reny nanaparitaka an'io efa nisy didim-pitsarana ve tsisy respect ana présomption d'innocence fa tonga de miaccuse fotsiny ny olona hoe izy rola nanaparitaka izy rola tokony gadrana tsy manjary reo bandy reo ary bandy reo tsy manana anabavy sa tsy manana reny sa tsy maninina sososo alisany mba manana anabavy any mba manana reny any mba sososo ahoana moa ny afalareo ny tsara azy efa nisy hoe ny fanadiadina efa voaporofo hoe izy rola nanao an'le izy nanaparitaka tany de misombo manao déclaration fotsy iasanareo aloha atao famitorana de ampiakaro tribunal izy rola ka raha ohatra voaporofo izy rola nanaparitaka an'le vidéo de zay nareo vao mandraindraikitra fa am'izao fotoana zao de reo pejy rehetrarehetra miaffiché ny sariny izy rola reo manao dénigrement, calomnie, tsy manque de respect sur la présomption d'innocence. Reo gadraina aloha reo pejy reo sa hoe pejy ny andro radio reo de tsy ataonareo ninina fa ny olona madinika reny ndray ny enjehany raha ny tanàna hoe olona firy ny gadranareo amin'io
olona firy ny mpampartazan'io le vidéo miserasera io anarivo maro nefany izy mo me izany tsy mahay miaina izy manao vetavetany alefany navodina vava alefany rehetra io de ny olona veny gadranareo am'izany ary mba sy fananarana hoe rehefa nanao ina moa zany connerie rehefa nanao vetaveta rehefa nanao amin'ny sitrapony a de iassumer ny responsabilité fa tsy nareo indray miaro anazy hoe itory andraindraiky zay andraindraiky resony andraikitrareo amin'ny tokony ho izay ny andraikitrareo maro be ao dossier ohatra zany ao tsy voavahanareo tsy le alike manomboka androany za miteny zao a gadrao daholo reo pejy mpanohana ny any rajoely reo a zay mamoaka sarin'izy roalahy reo manque de ina moa zany calomnie zany a diffamation publique a ina moa zany data shots protection des données ary ina moa zany manembatsembana ny secret d'instruction ary indrindra ny présomption d'innocence raha mbola tsisy didy fisarana manameloka an'ireo roalahy reo a de tsy afaka tsy manana droit reo pejy reo miafisy anazy ka gadrato sairay daholo reo pejy reo ny adiminan'ireo pejy reo zay ny tokony ataonareo voalohany fa tsy anamerde olona fotsy zay mantsy itory mantsy me za aloha izy itory de huit eo zay tokony igala tsy leleke ny tranga faranomaly a dia na ilay voakasika an'izay sehatra zay dia efa nametraka fitoriana zay zony tanteraka izany ary efa ihany koa izahay eto anivon'ny ministera ny serasera na tsy io tranga irery fa tranga efa maro a dia manao saisine ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina eo anivon'ireo a mpitandro ny filaminana de efa ao anatin'ny fanadiadiana zany isika satria dia efa nanao taratasy ny militaire ny serasera sy ny kolotsaina amin'ny alalan'ny tany général ny serasera mijery izany ary misy ihany koa ny brigade anti-piratage sy ny service cyber criminalité eto anivon'ny ministère raisinay ny andraikitra tandrifianay voalohany koa dia mijoro izahay satria mahakasika na mpanakanto izay mpisehatra ato anatin'izany ministera izany no voakitikitika ary tsy voaindray mandeha izy io fa ny zavatra rehetra inona moa no maharatsy azy raha amin'izao fotoana izao tsika no mandray andraikitra amin'izay lafin'izay manaraka izay ihany koa dia amin'ny mahavehivavy azy ny vehivavy a dia mbola klasena ho isan'ny marefo eto Madagasikara ary ny vehivavy dia maro anisa ka nahoana ny tsy hijoro ny ministera ny serasera ho fiarovana an'ireo marefo ary ihany koa fiarovana ny vehivavy satria dia voatsela koa tsika nankalaza n'izany valomarsa izany ary raha matoa vadin'ny filoham-pirenena Miany Rajoelina dia mijoro amin'ny fametrahana n'izay fiarovana ny zon'ny vehivavy ka dia voakitikitika ny vehivavy ary tsy ratsy akory ny fijoroan'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina miarona ny vehivavy na ny rehetra ao anatin'izany ka manana zo andao ajaitsika ny zon'olombelona tenareo mpanao gazety matetika manontany hoe fa maninona tsy nandray andraikitra ny ministera ny serasera tamina tranga hafa ny zavatra azoko lazaina dia misy ny fotoana araka ny efa nresahana hoe fitoana ny fifandresen-dahatra fotoana ny fanetanana ary fotoana ny fampandraisana andraikitra ny tsirairay ankehitriny tapitra zay izay fotoana izay fa tokony hijoro amin'izay tsika amin'ny fampiarana ny lalàna eto ihany koa zahay dia mangataka fiarah-miasa amin'ireo tompon'andraiky mpanjakana ny fitsarana hampiatra ny lalàna amin'ireny rehetra mandika lalàna eny amin'ny sehatra ny tambazotra tserasera ireny satria dia hita fa tena lasa natao hanimbana fiainana n'olona tsirairay marina fa eny fa nandrematoa filoham-pirenena Andry Rajoelina azy izay filoham-pirenena ary ray aman-dreny ary ireo lehibe nahandro mpanjakana rehetra aza dia ao anatin'izany fitaovan-tserasera izany dia misy ny manimbazimba misy ny fanompana nandefitra izy ireo satria ray aman-dreny kanefa kosa tonga ny fotoana ampiarana ny lalàna ary io dia ampiarana tsisy akanavaka ary mbola manentana ny rehetra ny tenako tompona andraikitra ianao amin'ny zavatra avoakanao tompona andraikitra aminao amin'ny zavatra aparitakao tompona andraikitra ianao satria serasera ary aino vakijery ihany koa ny nouveau média dia ny tambazotra tserasera samy tompona andraikitra dia milamina ny tany andao hiaraka hitodika amin'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ireny fitaovan-tserasera ireny fa tsy natao anam-potena fa andao atao fitaovana hampiavana andao atao fitaovana hampiray ary fitaovana hoentina amin'ny fampandrosoana ny fitaovan-tserasera rehetra